Androany ity ihany koa moa dia nisy ny fanompoam-pivavahana izay notanterahana teny amin'ny FJKM Katedraly Analakely tao anatin'izay fahatsiarovana ny fahasiven'ny tolom-panafahana tamin'ny 2020 ny volana marsa izay ihany. Nentina nanombohana izany lanonam-pahatsiarovana izany moa ny fotoam-pivavahana izay notanterahana teny amin'ny FJKM Katedraly Analakely ary nitohy teny amin'ny tsangam-bato ny mahery fo genre laimongo ambojatovo izany. Nanao fanadihadiana Ravakarandriamanala naka ny sary Stefana Zafimanjimby. Ny ampahateny soratra masina notsangaina tao amin'ny Galatiana toko 5 andiny voalohany manao hoe azo ny fahafahana no nanafahan'ny kristiantsika koa mijoroa amin'izany fa aza mety ho giazan'ny zioka mahampanompo indray. Io no lohahevitra sy afatra ny velabelarana nandritra ny fanompoam-pivavahana notanterahana androany teto amin'ny fiangonana FJKM Katedraly Analakely ho fahatsiarovana ny datany 20 mars 2027. Ny sekretera jeneraly ny FJKM ny mpitandrina Marnasy no nitondra ny tenin'Andriamanitra teto. Ny fahafahana eto dia tonga izay nahazo azy mba asaina miaro tsara miaro mafy fa fahafahana nen'Andriamanitra io ka sy misimana amin'ny zavatra hafa mety apiditra amin'ny fanamevona vaovao indray. Izany no afatra tagatry ny malagasy izany afatra izany. Nitarika ny fanompoam-pivavahana androany ny FJKM nanome voninahitra ny fanatrehana izany kosa ny fitondram-panjakana no tarihin'ny Prime Ministre lehiben'ny gouvernemanta. Nitota amin'ny lanonana fametrahana fehezam-boninkazo ho fahatsiarovana ireo mahery fo ny firenena teto amin'ny tsangam-bato ny genre laimongo teto ambojatovo ny fotoan'androany. Ankoatra ny olo-manakaja sivily sy miaramila maro nasaina dia nanome voninahitra ny fotoan'andro ihany koa ireo akanga sisa nanamborana tamin'ireo bekotro marolatra. Manodidina ny 50 ireo bekotro marolatra any mbola afaka nanatrika ity fahatsiarovana fa 17 taona ny tolom-panafahana tamin'ny 20 mars 2027 androany ity. Raha tsy ahivina olona 9 no namony ainy no amin'ny fanafahana ny firenena izay nanohatra amin'ny mpanjana tany frantsay ka nahazona ny fahaleovantena no Madagasikara nanomboka ny taona 1970.